Joela toko faharoa andininy fa valo ambin'ny folo tsika ny manomboka mandray amin'ny anaran'i Jesosy sa mamaky azy tandrifan'ny masony. Ary Jehovah dia saro-piaro ny taniny sady niantra ny olony. Tononoko eto zany fiantran'Andriamanitra ny olony zany. Rehefa vomafy ny olona iray dia fiantrana no angatahany. Iantrao aho izy. Aie pitié de moi. Iantrao aho. Mba iantrao re. Mba miantra ana. Fa eto Andriamanitra miteny hoe Jehovah saro-piaro ny taniny sady niantra ny olony. Misy olona ao anatinatiny ao sy manaraka en ligne amizao iantran'Andriamanitra izy. Ho tonga amin'izany olony zany ny fiantran'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no niantra azy anaraka anao ane ny fiantran'Andriamanitra. Isy antra avy amin'Andriamanitra eo aminao sady ankoran'Andriamanitra ianao no amin'ny ran'Andriamanitra fo ianao no iantran'Andriamanitra ianao. Raha ianao le olona dia lazao hoe miantra an'Andriamanitra, miantra n'ity fiainako ity Andriamanitra, lazao hitanao zao fiainako zao Andriamanitra. Tsy zay rehetra mahita n'io kahakoa no taitra fa ianao Andriamanitra androany miteny amin'ny alalan'ny mpanomponao fa miantra anahy ianao. Andriamanitra rehefa ianao miantra anahy dia azoko antoka ny fiovany zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ianao ve le iantran'Andriamanitra androany? Sagano tanan'izay iantran'Andriamanitra androany. Zay rehetra ataontsika dia ataontsika amin'ny finoana daholo. Finoana natongavana hoe ziona. Finoana no iainonao an'i Pasteur Isidore. Finoana no anaovanao amen. Finoana no anateranao fanatitra. Finoana no mahatonga anao manao ny zavatra rehetra ataonao ato. Jehovah saro-piaro ny taniny sady niantra ny olony. Andro fiantran'Andriamanitra ty androandroany ity. Amin'io kahanao iorana bavy rahalahy mahita ny fiantran'Andriamanitra. Raha toaka hoe nandalo fotsiny izy, nijery anao izy, nahita ny fiainanao izy, niantra anao izy, dia niverina taminao izy, dia nikarakara anao izy. Hitako amin'ny Salamo 50, tsy haiko nandiny voalohany angamba. Ny andro dia ny andro an'i Jehovah, ka nitodika nitsinjo ahy izy ary nanireny fitarainako. Dia nampakatra avy ao amin'ny lavaka fandriganana, nametraka eo ambonin'ny vatolampy ary nanisy firana vaovao eo ambavako. Zero. Ny andro dia ny andro an'i Jehovah. Ahoana moa zany? Ny andro izy Andriamanitra mbola tsy namaly. Andriamanitra mbola tsy taitra. Andriamanitra mbola tsy nanao ninina fa teo foana nefa izy. Ho aiza itsony moa hoe andeha ho aiza indray. Ny andro foana izy. Ny andro izy ary tena ny andro fa tsisy ninina eo fa teo foana izy. Wise. Mbola niandry any izy. Ny sasany tsy nahandro tsony nandeha niala fiarin-dalana fa izy teo foana. Mbola niandry izy. Niandry izy. Mesoany olona nilatsainy olona mbola teo foana. Ozy ny olona miala amin'izay amin'ny fivavahanao io mbola eo foana izy. Miagrave ny situation mbola eo foana izy. Miaratsy ny zava-misy mbola eo foana izy. Andriamanitra ery ambony ery mijery. Ny andro dia ny andro an'i Jehovah ka nitodika nitsinjo azy. Za mino fa misy olona itodian'Andriamanitra eto androany. Itodi
an'Andriamanitra, manomboka mitodika Andriamanitra. Alleluia. La iantsoantsona ohatran'izay ka tsy nisy valina, tsy nahitanao vokany, mitodika amin'izay Andriamanitra satria androany ary fiantrany Jehova. Dilo 7:20. En Jehova namalika anao amin'ny olona hoe indro anatotra ny divay, natotra inona? Sy ny ranom-boaloboka. Mbola misy mampiavaka ny divay sy ny ranom-boaloboka manko. Ny divay izy efa nakotroka ila, efa misy heriny. Sy ny ranom-boaloboka ary ny diloilo anareo ao ka ho vokan'izany anareo, ary tsy avelako latsa any amin'ny jentilisa intsony anareo. Zareo tsara raha lasaina bavy a. Andriamanitra nanomana lanitra ho antsika, nanomana paradisa ho antsika, izay hovatanitsika zanak'Andriamanitra nitoetra tsara, nitoetra tsara, mitoetra tsara, miorina tsara, mijoro tsara, naharitra tsara, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Nanomana an'izany ho antsika Andriamanitra rehefa vita ny ety ambony ny tany, dia izany ny vatanantsika. Fa ankoatran'izay tsy ny lanitra ihany no programa n'Andriamanitra ho anao, fa jereo tsara izy teo, jereo tsara izy teo, avereny tsara izy teo, ka ho vokan'izany anareo izy a, ary tsy avelako ho latsa any amin'ny jentilisa intsony ianareo. Tsy avelako aninona ozy? Tsy avelako ho latsa any amin'ny jentilisa intsony ianareo. Ao anatin'ny fandaharam-potoana n'Andriamanitra ny anafaka anao amin'ny latsa ny jentilisa. Latsainy ianao satria sahirana, latsainy ianao satria tsy manana, latsainy ianao satria mitsopozipozy, latsainy ianao satria reraka, latsainy ianao satria manana noho ianao izy, mety noho ianao izy, manjary noho ianao izy. Hozy Andriamanitra tsy avelako ho latsa ny jentilisa intsony ianareo. Teo zany ianao latsa ny jentilisa, fa ianao izy tsy avelako ho latsa any amin'ny jentilisa intsony. Eno tsara fa misy fanavahana io, isika miara-miaina amin'ny jentilisa, dia latsain'ny jentilisa, fa tsy avelako ho latsa any amin'ny jentilisa intsony ianareo. Avana zany isika manoloana ny jentilisa, avana ny fiainatsika manoloana ny jentilisa. Marobe ny jentilisa ambinina, mety, manjary, fa isika ohatra latsa dia izy hoe tsy avelako ho latsa any amin'ny jentilisa intsony ianareo. Dika zany isy zava-baovao, isy zavatra tsara, isy zavatra mitranga. Aona ny atongavan'izany? Tsy avelako ho latsa any amin'ny jentilisa intsony. Inandray rafozana mandatsa, fiarahamonina mandatsa, fianakaviana mandatsa, namana mandatsa, ary rariny ny fandatsana noho ny amin'ny zava-misy satria marina ny antony andatsana. Toy izy Andriamanitra hoe manomboka eto, zay hiantra anareo. Tsy avelako ho latsa any amin'ny jentilisa intsony ianareo. Ary zay no mahatonga anao mipaozy tsara androany, mety tsara io paozinao io. Alleluia, amen. Nave zany mety tsara io, satria Andriamanitra analanao amin'izany latsa ny jentilisa izany. Dia misy zavatra profetizenao androany hoe io no mahaenao anao. La zao ny namanao zao mihitsy le mahizana zao hoe fa za isan'andro hoe tsy mbola mipotra tsara. Lazao fa ao anatina faminaniny tsika io raha lazana bava, tsika tsy milalao. Zao mihitsy le mahazana hoe fa za isan'andro misy zavatra feloko aminao hoe tsy reko tsara ny amen nanao zany. Za io tsy mandresy lahatra fa za eto manazava zavatra.
tsy hainao tsony no resena lahatra fa matory tongety foana ianao efa resy lahatra ny any ambadika ny mbola resena lahatra fa tsy hainao tsony fa ianao anazavana zavatra fotsiny nisy taona zany ianao latsany gentilisa fa manomboka eto ianao tsy ataoko latsany gentilisa intsony voalohany izy teo miantra Andriamanitra misy fiantrana ataony ay ve misy olona tsy ampitoviana izany izy ny gentilisa ataony miavaka enao ataony miavaka teo zay amin'ny 19 ary ilay avy any avaratra dia ampanalaviro anareo matoa ampanallavirina fahavalo zany ka horoako any amin'ny tany karakaina sy mariry misy karazany zavatra tsy ho hitanao tsony fa horoahan'Andriamanitra hiala eo amin'ny fiainanao miresaka amin'ny olona mino eto zao za tsy tonga hiresaka amin'ny olona miainy toriteny fa za tonga hiresaka amin'ny olona mino toriteny za tsy tonga hanambara amin'ny olona miainy toriteny satria misy olona miainy fa za tonga hitondra fanambarana amin'ny olona mino toriteny atsangano tanan'izay mino toriteny misy zavatra nampanalaviro ny anao manomboka androany zay mino ihany no hitrangany zany zavatra zany ato amin'ny tyranger ty misy zavatra mpanalaviron'Andriamanitra anao reo olona mitsangany reo misy zavatra mpanalaviron'Andriamanitra anao ato amin'ny tyranger ty misy zavatra mpanalaviron'Andriamanitra anao ato amin'ny tyranger ty misy zavatra mpanalaviron'Andriamanitra anao tsy ho hitanao intsony tsy hoe ho amin'ny fiainanao intsony ambarao miaraka amiko misy zavatra tsy ho hitako intsony ampanalaviron'Andriamanitra sy hoe ho amin'ny fiainako intsony manomboka androany misy zavatra tsy ho hitako intsony satria nanelingelana dia ampanalaviron'Andriamanitra manalavira reo hery manahirana reo olona manelingelana reo situation mitondra midina manalavira ianaran Jesosy manaova menina miakatra ho any an-danitra tiako be ny toe-panahanao androany tiako be ny finoanao androany enganeka ohatra zao foana ianao satria reko hafa mihitsy ny fentanetana ny fonao sy ny fanahanao io zao alleluia raiso ny toeranao ahoana ozy ary ilay avy any avaratra dia mpanalaviroko anareo ka horoako any amin'ny tany karakaina sy mariry zavatra zany tsy hainao tsony mandroaka azy fa Andriamanitra nanoka azy satria miantra anao izy ny lohalalana ho any amin'ny ranomasina tsy nanana ary ny vodilalana ho any amin'ny ranomasina ny rehefa ndikany zany hiparitaka mihitsy ireo zavatra eo tsy hoe ho aminao intsony misy karazam-piainana tsy ho tamahana aminao intsony satria anao mihitsy tsy vonina hiaraka amin'io fiainana eo ary ny amaimboany hiakatra ary ny fofondratsy ny sonitra fa efa nanao zava-dehibe izy misy karazana fofona tsy ho hita aminao intsony zay natonga nyteny taminao tamin'ny herin'ny androany manaova manimanitra tsara profetizeo misy karazana fofona hiala eo amin'ny fiainanao misy karazana fofona tsy ho hita eo amin'ny fiainanao intsony 21 miaraka tsika isa roa telo aza matahotra ry tany fambolena fa manao miravoravo sy mifalia fa manao zava-dehibe Jehovah enao le tany fambolena ary amboly zavatra eo aminao Andriamanitra fatany mihitsy matahotra tsika be dehibe zavatra tahoratsika misy vola tadiavana dia matahotra ianao misy varitra atao dia matahotra ianao misy zavatra atao misy tokony efa hiditra anaty tokantrano matahotra ianao marobe zavatra ohatrany efa dépassé zany ianao ohatrany efa lozany zavatra zany dia matahotra ianao dia zay aza matahotra ry tany fambolena miravoravo sy mifalia fa maninona manao zava-dehibe Jehovah izy ty zany ohatra zao
Sarotra ny mifaly rehefa miady saina ianao. Marina sy diso. Zavatra impossible zany amin'ny maha-olona. Sarotra ny miravoravo rehefa manana olana ovany ianao. Tonga dia hita amin'ny tarehinao ary manana problème nga ianao zany. Na hitena zany fa fantatra foana. Kanefa zareo tsara ny tory lalana rahalahy sy anabavy. Miravoravo sy mifaliozy fa manao izy tsy noteny hanao. Manao zany ankehitriny mankasitraka. Temps présent zany. Zany hoe am'le anao mifaly io zany Andriamanitra ny maninona? Manao. Dika zany raha mbola tsy afaka ny mifaly ianao, tsy manao izy. Question de foi les raha. Alléluia. Le problème hitanao io. Ahoana moa ny falianao io problème? Fa moa ianao mifaly, sûr ianao fa misy zavatra ataon'Andriamanitra. Iny amin'izay le tratrarinao eto zao. Dia tsy voatery hitovy tsika androany. Sasany tsy mahavita mifaly satria le problème foana no hitany. Fa sasany efa afa-panadinana dia mahavita mifaly izy. Satria hoy Andriamanitra mifaly. Hoe dady zany miteny zany, papa zany miteny zany, faly hono. Dia mifaly izy satria amin'anao le mifaly eo Andriamanitra manao zavatra. Alléluia. Misy zavatra mila iakarana zany ao anaty sainao zao. Misy confusion ato zao, misy zavatra mikorota anato zao. Ohatra matsiary voelingelina zany ny atodoa amin'izao satria resaka surnaturel ty zavatra resahany ty. Tsy possible aminao ny faly ianao marary mafofaty. Tsy possible anao ny faly eo misy vola enjainao rehefa avy eo na rapitso. Nefa mbola tsy hitanao izy lalaiky voany. Fa ianao le mahavita mifaly dikan'izany mino ny surnaturel ianao. Mino ny Andriamanitra ao. Eo Andriamanitra zay vao mihetsika amin'izay. Takan'le lehilahy ireo lehilahy anankitelo natsipy ao anatina afo. Afo? Ya afo. Iza moa ny anaran'ny zareo reny? Sadraka, Mesaka, Abednego. Dia ho atsipy ampatorana atao anatin'ny afo reo. Ozy ny mpanjaka Nebokadnezara. Raha ohatra ianareo izy ny Andriamanitra ivavahanareo ve ozy mavonjy ana amin'ny tana, mavonjy anareo amin'ny tanako. I contre amin'ny tanan'Andriamanitra zany izy. Ary iza moa zany Andriamanitra reo zany. Nareo zany raha-paninona ny zava-maneno rehetra androany ka iankoka misary olona volamena natsangako nareo dia tsy maninona. Fa raha nareo tsy ankoka dia ho afanaina ny afo dia atsipy voafatotra ao anaty afo nareo. Dia ozy ny anankiray tamin'ireo. Ary mpanjako tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany resaka zany. Fa ny Andriamanitray dia mahavonjy anay. Amin'ny mpanjaka izy miresaka. Ilay fanimpazanao anatin'ny afo efa sura. Fa tsy kisangisangina fa mpitahorana. Ny afo efa io mihitsy. Laforo efa io. Le mpanjaka koa io, miaramila ny mpanjaka io. Fa zay no dia assurance. Ahoana reny no tongavako amin'izany androany sy atongavanao amin'izany androany. Dikan'izany ty zavatra resako ty tsy resa be. Fa zay tafakatra amin'izany finoana zany no hitrangany zany fiainana zany. Halleluja. Ry mpanjako tsisy antony hamalina ianao akory ny amin'izany zavatra zany. Fa ny Andriamanitra ivavahanay sy tompoinay dia mavonjy anay amin'ny tananao. Sura zany izy. Sura izy, avy reny sura izy. Zay assurance zay no ilainao raha lasa anabavy. Mila sura ianao. Mila sura ianao fa tafavoaka. 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 Assurance, assurance, assurance. Vous avez assurance.